Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bavy malala no iarana amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly indray ny tenako miarabana eto a tratran'izao andro anio zao. De fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy a. De matoky sy mino fa ifampahireto indray amin'ity androany ity. De misaotra anao a tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity a. Fahasoavan'Andriamanitra anie ho any amin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao a fandarana izao. Fandarana vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramboka izao a. Ny Akiradio a, ny Akimedia, mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay a isan'andro isan'andro manotontosana izao fandarana izao ka de tonga soa ianao a. De ho ampahireziny ianao a, ho ampahireziny tsika de andre tenin'Andriamanitra tsika, andre hiritsika, andre fampahirezana tsika, hivavaka tsika. De matoky afa tsy tahaka ny idiranao teto ny voanao eto fa ahery ianao a raha miala eto. Tonga de arapeko aloha izay niditra rehetra satria mety miakatra ny anarana rehefa de tsy hitako intsony a. Mary Jovony Fanja ny niditra voalohany teto raha tsy diso a. Ahitsio a raha misy fahadisoana fa Mary Jo hitako niditra voalohany teo a. Tahiny tompo manokana Mary Jo a, Robiny Full of Grace a, Eliana Miariny Naina, iainy io a. De Erika Raka, Jonathan, Maolo Faly, tahiny tompo a, Mary Jo, Rodine Marie, tahiny tompo daholo a isika rehetrarehetra. De Lantony Rina, Verselina, Potre Camarade ny Jesosy, Aimé Lovely, Olgaran'Orso, Alléluia. Tsiry Amboaramiel, de Sandola, Erika, Najina Sandratra, Berthe Sava, Nambintso, Armande Lalao, Nianja Sikapatitsy, de Mami, de Fleur, Tojo, Anitra Nirina, Koda Leonie, Fanilo Azafindramanana, Flore Toria, Tongasoa, Sendra Betsy, Tahiny Jesosy, Eferana Rakoto, Erika, Henriette Rasoa, Marie Charline, Angela Io, Henriette Rasoa, Voteny Indro, Fulgar Senap, Alléluia, Tongasoa, Diao koa, i Fanilo Razafindramanana, efa narabaiko teo a. Tongasoa, Erivola Rarson, androany vitako teto a. Tongasoa ianao a. Mety tsy voavoaloana ianao teto fa androany aloha vao nahitanao. De Tongasoa ianao. De Becky Rolande, Andrine Suzel, Tongasoa daholo a isika rehetrarehetra. Ary raha ohatra ianao androany koa vao tonga eto de te hiteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa natongavana teto a. Ary te hanonona ny fiadanana tompo aminao a. Ary maletatra amin'ny farany a fa mananafatra lehibe ho anao Andriamanitra amin'ny androany tena alalan'ny fandarana amin'ny alalan'ny mpanompony. Androany niaraka amintsika eto a. De ranavavitsika Selina avy eto Frantsa no ivavaka fanombohana. De ranavavy Rodine avy any Koweït a nitondra tenin'Andriamanitra. Ranavavy Sandola avy any Koweït a no hitondra vavaka ho an'ny firenena ka de tahin'Andriamanitra daholo antsika rehetra fa raha itovo a tahiny Jesosy a. Tongasoa ianao a. De andao ary a tonga de hivavaka aloha tsika ampandrosotsika ny ranavavitsika Selina avy eto Frantsa izy a hivavaka fanombohana. Tahiny tompo a ranavavy a Selina anao a ny fitenenana. Rehetra tahiny tompo Pastera. Raha tonga eto indray izahay Jehova malalo dia manome ny voninahitrao ary mankasitraka ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay. Misaotra anao izahay fa manana an Jesosy Kristy, ianao Jesosy Kristy ilay mpanafaka sy befity ary mpamela heloka. Misy matoky izahay raha manaraka ity fandarana ity dia andray ny teny fahamarinana sy fitiavana avy aminao. Ka rakofa amin'ny raha maherinao Jesosy Kristy izao fandarana izao sy izay tsirairay avy reto mba handray izany fampianarana izany ary omeo ny fanahy masinao izay tsirairay avy mba ho adio fo sy adio fanahy ho tonga fanahy mendrika eo anatrehanao ka ho feno fahamasinanao izany Jesosy Kristy ary
napetraka am-pelantananao izany fandaharana izany ka ho amasininao tokoa. Misaotra anao Jesosy amin'izay rehetra nanasoavanao anay ary tsofo rano izahay mba ho miratra saina, ho miratra maso ary ho miratra ny fonay mba hanantona anao sy hanitsy ny lalana rehetra izay tsy mendrika nataonay Jesosy dia misy matoky izahay fa eto anao Jesosy Kristy manatrika izany fandaharana izany. Dia misaotra anao sahady izahay fa nomenao hery sy tanjaka hanatanteraka izany fandaharana izany. Dia voninahitra ho anao irery ihany Jehovah Ray Malala ary misaotra Jesosy noho ny famindraponao rehetra. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, soratsika an'Andriamanitra izany tenin'Andria vavaka izay nentiny anapavintsika silina izany tamin'ity androany ity. Alleluia. Dia tahiny tompo anabavy Rolianisa, tahiny tompo ranabavy Berta, zay any zao hitako niditra teto dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Ieno torotetsika ordinateur ity. Ny toroteny enotsika androany entiny anabavintsika Rodine. Alleluia. Dia anatin'ity zany ianao maka baiboly ianao maka toerana tsara ijaotiana tafita Sostina Marala niditra teto Robine izay arabaiko teto androany raha soa anateny anao zay lahy koa mbola tsy narabaiko teo maka toerantsika. Alleluia. Dia maka ihany koa baiboly dia fampahirana tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Ndao ary tonga dia nuira alohantsika ho voninahitra Andriamanitra meno finaritsika rehetrarehetra mahereza daholo mahay vare tahiny Jesosy ndao azy. Amen. Loza fa fiadanana mananevitra Andriamanitra azo ampikaravana sotra Jesosy sy mitondra loza ho anao zany Andriamanitra rahatradozy ianao fiadanana natorony ianao androany. Famasoanao io. Halleluja. Yeah.
Alleloia. Sorantsika an'Andriamanitra zany hira zany a. Anisan'ny hira tena mahafinaritra ahy ny hira iny. Alleloia. Ary mampahery antsika manao hoe Andriamanitra ravina tsy mitady loza ho anao a. Alleloia. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia manana tanjona iray foana izy amin'ny zavatra mitranga dia ny hahatsara antsika. Alleloia. Raha koa toa very fandresena salina tahin Jesosy ianao a, andao nefa nitany anaran'izany teto a, dia tongava indray rapitso rehefa hitanao fa mampahery teto a. Dia izy koa mbola tsy nara-baiko teo, izy ihany aloha no hitako vaovao teo a. Dia tahiny tompo ianao, dia zao ry havana malala. Ao anatin'ny toloteny moa zany manana zavatra ho tenenina fa mahafinaritra be anahy a. Tsika moa tsy dia tena manana fotoana be ho amin'izay ry havana malala. Hoe adin'indray sasany hijorotsika vavolombelona. Fa za mino a, fa raha atao anatin'izay intelo alarobia nanaovantsika vavaka ho an'ny marary izay, dia teninareo fa tsy ho ampy ny adin'indray sasany raha hijorotsika vavolombelona. Za ry havana mandray vijona vavolombelona foana fa misy olona sitrana tsisy mbola maty ry havana hatreto ny olona nentsika mivavaka isaky ny larobia. Nefa tena misy amin'ireo efa tena forme tsy grave tso fa efa tena ambony noho ny grave ry havana malala. Fa ny hafatra aminareo dia izao. Misy isan-gery havana olona malitsika ny mivavaka dia androany mare izy dia efa nandray mivavaka. Misy tamin'ny alina satria Andriamanitra tsy ela. Fa izao mba zavatra mba torohevitra azonareo raisina koa hoe anatra izy ity. Rehefa mandray zavatra amin'Andriamanitra ohatran'io ry havana dia misy antony Andriamanitra mitondra anao teo. Misy antony Andriamanitra mitondra anao teo. Ary io zavatra niainanao io a, namany aina izy teo. Misaotra ny Selina aloha tsika tamin'ilay vavaka mahafinaritra be teo a. Alleloia. Fa fantatray ny Eliana, fantatray ny Salina. Tamina nama ny anaranareo. Zandriniaina. Zandriniaina ve ohatrany tsy zandriniaina rehetam-ponga aby zany a. Sa ahoana? Fa tonga soa foana nefa izy. Alleloia. Izao zavatra tiako tenenina. Ataovy hoe io zavatra azonareo io a, io valim-bavaka azonareo, ataovy tena raraoty. Vita amin'io ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Za miteny anareo, mety tsy mitovy ny fomba niantsoana antsika. Za ry havana malala, intelo mazavako mihitsy any tena reko amin'izay hoe tena efa natsoan'Andriamanitra. Fa tsy nanohana ny antso mihitsy a, nandà foana. Fa mbola nanana fotoana nefa Andriamanitra nialana ny enina tampoka. Fa amin'izao fotoana izao dia misy zavatra ohatr'izao mitranga. Misy zavatra tombotra be, vetivety kely. Voalaza any Madagasikara nefa mba mareva vao amin'ny olona. Dia izao ny zavatra voamarika. Eo amin'ny 3 andro eo dia afaka tonga dia lasa tanteraky ny olona iny. Marary eo amin'ny 3 andro. Ary efa tonga eo amin'ny manomboka septra dia possible olona hitanao velona afaka adiny 3 iny tsy velona intsony rabe indrindra. Io zavatra tiako hatongavana. Tsy hoe fampitahorana ny zaraina eto. Fa izay mety mbola nanana fotoana elaela ny lalana taminay Andriamanitra. Ny fotoana efa mandeha. Jesosy efa ho avy. Ny fandringanana efa eo. Efa mitohaka amin'ny tenda. Izao zany ny zavatra teneniko antsika. Zavatra roa. Na tonga ianao dia mamaly ny antso. Tsy hoe mamaly ny antso, tonga ianao dia miova. Mandao ny ratsy rehetrarehetra. Tonga dia manararoatraingana. Mivavaka. Dia tombontsoa tonga dia milamina ianao. Farataran'izay dia fahafatesana efa miandry eo ambaravarana ny fahafatesana. Azonareo? Ohatran'ny hoe sanatria izany ny olona miditra amin'ity aretiny ity. Dia eo no tena tokony hanarotan'ilay olona satria
ny tongony anankiray efa tonga dia ao amin'i Jesosy sitrana mbola mitombo ny taona iandro iainana mbola afaka mandeha manompo an'Andriamanitra ary za miteny manohatra manoro hevitra reo foana hoe nareo marary reo zao tenenina za Jesosy raha sitranao eto ny androko sisa rehetra anopoko anao fa sitrana ho anareo alleloia fa ny tongotra ray tonga dia fa any am'le mandrakizay le mandrakizay nefa tsy fantatritsika io tsy fantatray mandrakizay aiza le anao ianao mety efa mahafatapatatra an'izany ka za zany dia miteny manao hoe fandraisana an' Jesosy fa ho be zao fotoana zao ary ao anatin'ny fotoana fohy tsisy tsony zany hoe hieritreritra ray volana hoe hivavaka sa tsy vola hivavaka fa tsy manana ray volana tsony ny olona zao efa fotoana fohy zany efa dia teteny aminao aza miandry marary dia doa n'olo tena an'Andriamanitra arak'izany izany azo antoka ho an'ny fitantanany tsy mampijalo ary havana ny mivavaka maninao nareo ny elabe vao tonga mivavaka nefa zay zao joro vavolombelona aminareo hoe zahay raha nampozinay raha nampozinay hoe tsara be ohatr' zao no mivavaka tsy niandry aman-taona ny maro aho vao tonga nivavaka ary havana malala za mieritreritra hoe misy fiainana tsara lavitra tany amin'ny manao biara sy mivoakalina sy mandeha boîte de nuit sy miliba isan-karazany fa rehefa tonga amin'i Jesosy tsisy fiainana fa tsy marina zany ao amin'i Jesosy anao vao tena manomboka fiainana ary hitako hoe tara ihany efa koa Andriamanitra nanana ny fotoanany ka za dia teny aminareo aza miandry teny efa mba vahoana nareo efa tsy nareo efa sanatry tsy afaka tsy vavaka intsony fa teny zao atolory ny teninareo raha misy olona maheno an'izao fandarana izao na efa misy tsy afaka miteny intsony fa misy oxygène ny vavanao ao an-tsainao anao miteny dia ao am-ponao anao miteny Jesosy raha sitrana eto ahako dia omeko anao ity haiko ity tanjako ity heriko ity alleloia ohatra anay izao manolotra ny aminay manontolo ny sainay ny fonay ny fanahinay ny vatanay ny herinay ny tanjakay ny fatamranay ny aminay manontolo anomponay an'Andriamanitra ary io tsy hoe mandra-pahatonga ny rapitso fa mandra-pahatonga anay any an-danitra koa dia anjaranao no misafidy kely sisa ary tsy manam-potoana tsony ianao tsy manam-potoana dia raiso Andriamanitra raiso Jesosy fa tsy hanasitrana anao izy fa mianao fiainana mandrakizay alleloia eny ary zay no ela fandaontsika ary tonga dia ny tenin'Andriamanitra entinena vavintsika rodinina dia miverina eto rehefa mamela belatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo isika rehetrarehetra eny tompo anabavy rodinina tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa isika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao ary manonona fiadanany tompo hanapaka ao amin'ny tokantrano izay misy antsika androany izao dia tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra antsika ry hava-malala dia ampifaliana sy ampitiavana no izarako izany sitrapon'Andriamanitra amintsika androany izao. Ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika eto androany ry hava-malala zay teny izay efa henontsika matetika zay teny mety efa vakiantsika matetika izany teny izany ary teny izay efa mandalo misofiny antsika isan'andro isan'andro izany teny izany fa kanefa ry hava-malala araka ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe farany ry rahalahy afaka izy mifalia ao amin'ny tompo tsy manahirana ahy afaka izy ny manolotra teny averina fa mahatsara anareo izany ry hava-malala izany teny izany dia hahatsara antsika izany teny izany ary teny izay matetika enintsika ry hava-malala mety tsy mboa adintsika rehefa manana teny izay efa matetika enin'ny sofinitsika tsy mba adintsika zany mieritreritra iziny satria efa mandry ao am-pontsika zany le teny matetika miverina eo amintsika zay ny ry hava-malala mahatonga hoe mahatsara antsika zany le teny miverimberiny eo amintsika mba tsy hanadinitsika izy reny resy ny bebolontsika dia zahantsika resy ny bebolontsika
Zay hitantsika any amin'ny Romanina toko 12 resintsika amin'ny 12. Romanina toko 12 resintsika amin'ny 12. Zay mivahaky toy izao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Halleluja, amen. Igny teny izay efa matetiky enitsika igny teny igny ry ava malala, efa matetiky vakintsika igny antokantrano igny teny igny ry ava malala, fa kanefa araka ny tenin'Andriamanitra zay voalaza tety amin'ny Filipianina toko 7:2 igny, tsy mampanahirana efikizy manolotra teny averina fa mahatsara nareo izany. De hahatsara atsika zany le teny izay hentiny mpanompon'Andriamanitra eto amty fandaharana na mpanompon'Andriamanitra eza ry ava malala mitohy amitsika raha mitory ny fahamarinana na dia matetika enitsika zany le teny de mahatsara atsika zany igny satria tsy mba hadinitsika mieritrerity izigny teny. De eto amizay izy miteny amitsika mila mifaly atsika amin'ny fanantenana, mila mihatry atsika amin'ny fahoriana, mila mahatry atsika amin'ny fivavahana. Zany ry ava malala no hentintsika hanaradia an'Andriamanitra izay tompontsika le Jesosy Kristy zay mpamonjy atsika izany teny izany. Mila satria raha atsika zany manatogno an'Andriamanitra zany, raha atsika zany manaradia izany Jesosy Kristy zany, de tsy manaranara-potsiny zany atsika manaraka dia an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy fa manana fanantenana matoa itsika, mandeha mivavaka matoa atsika, manatogno azy matoa atsika, miaino ny teniny isanandro de manana fanantenana atsika amin'ny andro rehetra izay iainantsika. Satria amizao andro iainantsika izao ry ava malala de tegna andro hitantsika fo tegna mampahory, lasa makivy ny olo, lasa maketraketrika ny olo, lasa mampatoritory ny olo, lasa zany mampiembotro olo amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra. Rehefa ny olo rehefa manana fahoriana ry ava malala lasa malemy amin'ny fivavahana satria lasa kivy ny fony. Eto amin'izay Andriamanitra, raha manaradia an'Andriamanitra anao, raha manaradia Jesosy anao de manana fanantenana amin'ny fanarahantsika dia azy. Mila mihatry atsika amin'ny fahoriana zay na ino mangeja atsika, na ino andalovantsika, na ino iaretantsika eto ambony tany, fa mila mihatry zany atsika amin'izay. Satria amizao fotoana zao ry ava malala, io fahoriana zay manjoa atsika io zavatra zay mampahory atsika de asan'ny devoly izy ry ava malala, asan'ny devoly. Satria ny devoly fa valinareo afaka izy mirenireny tahaka ny ony, afaka izy mitady zay arapany, afaka izy raha tsy mihatry atsika amin'ilay fahoriana zay misedra eo amitsika ry ava malala, lasa magnino, lasa tsy mahatohitra izany leo devoly zany. Ina ny tokony hanoherantsika izany devoly zay mitady handrapaka atsika zany? Mila mivavaka atsika maharitra amin'ny fivavahana, mila mazoto atsika mivavaka, mila mirehitra atsika manaradia an'Andriamanitra, tsy mbo maneky kivy, tsy mbo maneky rerika zany, fa tegna miezaka atsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra fa Jesosy tia atsika ary afaka miaro atsika isanandro izy. Satria ino raha efa mivavaka atsika ry ava malala, mila tena madio ao anatintsika, mila mipepoka atsika, mila mifogno atsika, ary atsika raha mandalo am'izany fahoriana zany, mila na mandalo fahoriana atsika, na tsara zay mandalo amitsika, mila misaotra an'Andriamanitra atsika, izany no hankasitran'Andriamanitra eo amitsika. Eto ary ava malala mampahery atsika amizao andro iainantsika izao, tia atsika Jesosy,
fa mila maneolitra ny tenantsika eo atsika aminazy. Mila manome fisaoragna azy atsika isanandro fa tsy handeha hanome tsiny an'Andriamanitra. Ohatra marary ziny atsika, nagnino zaho mivavaka kanefa tsy sitragna, nagnino zaho mivavaka kanefa mbola mijaly, nagnino zaho mivavaka kanefa tsy mety mahita zavatra zay hasoa za, de asan'ny devoly mila toerintsika iregny ary mila madio mba azahoantsika fangatahana eo amin'Andriamanitra. De hitantsika any amin'ny Filipianina toko 4 andininy 1 de vakintsika menaran'i Jesosy zay milaza hoe aza na inona fa oka ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana noho hihentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha mivavaka tsika ry ava malala, mila mifogno amin'Andriamanitra tsika, de zao zavatra tsy zao Jesosy eo zavatra zay tsy mety natako ifonako eo amina raha zany tsy azahoako valimbavaka mamela za fa hanaradianao. Mila mirehitra tsika mifanarahana dian'Andriamanitra, mila mibepoka tsika mifogno ary na ino zavatra misedra eo amintsika ome fisaorana an'Andriamanitra ry ava malala mba hentintsika azahoantsika zay zavatra angatantsika eo amin'Andriamanitra. Zany ry ava malala zay teny ampitan'Andriamanitra eo amintsika isanandro. Oka ny fivavahana fikizy sy ny fofona fikizy mba amin'ny fisaorana noho ny hentinareo manambara fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Omen'Andriamanitra anao zay zavatra angatahanao, omen'Andriamanitra anao zay zavatra irinao. Ty azo fiainana mandrakizay atsika, mila mirehitra atsika manaraka zay dian'ny boan'i Jesosy Kristy. Satria ry ava malala, Jesosy ene mbo anisan'ny niatry teto ambony tany, Jesosy ene mbo anisan'ny nivavaka teto ambony tany, Jesosy ene anisan'ny mbo niaro am'izany fakampanahy zany. Rehefa tonga zany le fakampanahy ho tonga teo tamin'ny le Jesosy Kristy de nivavaka izy. Kanefa atsika kristianina, atsika mpanompon'Andriamanitra, de lasa mety misy malemy atsika amin'ny fanaragna dian'Andriamanitra rehefa misy zavatra mampahory atsika. Kanefa eto mananitra atsika Jesosy eto androany zay manambara amitsika le teniny, misy tenin'Andriamanitra zay manambara hoe dia hoy izy taminy, nahoana fikizino dia matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy fikizy. Zay hitantsika any amin'ny Luka toko 2 andininy 7 zay manambara izany teny zany. Dia hoy izy taminy, nahoana no dia matory ianareo mitsangana fikizy ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Zany ry ava malala nohony mba hiaretantsika amin'ny fahoriagna rehetra izay mandala eo amintsika. Ino moa izay tiany devoly hatao eo amin'ny fiainagnantsika? Mety te handravagna tokantragno amintsika izy regny. Raha mivady iana de mety devoly afaka mandravagna tokantragnonareo roa. Devoly io afaka mampikorontana fiarahamoniny. Devoly io afaka tsy mifankatia eo amin'ny namagna piretam-po i devoly, fa mila mivavaka tsika, mila mirehitra tsika, mila manaraka zay didy zay men'Andriamanitra tsika, satria am'izao tontolo zao no tena ahitantsika fahoriagna ry ava malala, fa mila mivavaka tsika mifogno eo amin'Andriamanitra. Zany no takin'Andriamanitra eto amintsika androany. Mivavaha ary mila maharitry, miambena fikizy, miambena ka mivavaha mandrakariva fikizy mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany hitsangana eo anatrehany zanak'olombelona. Zany zay tanjony io devoly io, handeha hitsangana eto amintsika am'izao tontolo zao, hakivetsika, haketrika tsika mba tsy azahoantsika izany fiainana mandrakizay izany. Mila miaritra atsika, mila miambigny atsika am'izao fotoana izao.
raha miambigny atsika riavo malala amin'ny fanaragna dia an'Andriamanitra, raha maharitra atsika amin'ny fanaragna dia an'Andriamanitra, de misy tenin'Andriamanitra zay tsodrany hazoko tamin'ny zahay efa nirasagna tsodrany zahay rehetra riavo malala tamin'ny fotoagnan'izay, de nahazo tsodrany zah teo amin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy izay natolotra mpanompon'Andriamanitra i pastera taminahy tamin'ny fotoagnan'izany, zay manambara any amin'ny Apokalypsy toko 7:1-7 izay manambara hoe satria efa niaritra ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hihiatra am'izao tontolo izao ho fizahan toetra izay monina ambonin'ny tany. Zany devoly zany riavo malala tonga mizaha toetra izay ananantsika. Raha tsy manana finoana atsika amin'ny fanaragna dian'Andriamanitra de lasa voazaha toetra, lasa mampiala atsika amin'Andriamanitra, lasa mampiembotro atsika amin'Andriamanitra, mila miaritra atsika, mila mitandriny izay teny izay voalaza n'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Zay moa izy manambara amitsika tsara ny teny miverimberigny eo amitsika, fa i teny veriberigny amitsika io mba tsy hanadinitsika le teny ambaran'le Jesosy Kristy io mpamonjy atsika. Rehefa misy zavatra zay miatra eo amitsika de tsaroantsika igny teny igny. De zany riavo malala ny tenin'Andriamanitra zay tonga amitsika eto andrany, de matoky aho de hazontsika zany teny ary hampahery atsika, hitonga fanasitragna atsika, hitonga famonjegna ho antsika avy amin'le Jesosy Kristy zay mpamonjy atsika, de voninahitra reriany ho Andriamanitra, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Halleluja, amen. Halleluja. Soratsika an'Andriamanitra. Halleluja. Tena mahafinaritra, tena mandroso be mihitsy, mahafinaritra. Tena misaotra ranabavy Rodine, metanetana be Rodine. Halleluja. Mahafinaritra be menao Rodine. Tahiny tompo ianao, tena faly be maheno toriteninao de maharetatra amin'ny farany de mandrosoatra any hatrany za mino fa akasitraka anao daholo ny olona satria za manokana aloha de mahafinaritra mamy be mihitsy, tsy hitanareo mamy be vele izy, mamy de mahereza Rodine, Andriamanitra ny hamaly fitianao satria ngeza be zany asan'Andriamanitra ataonao zany hoe sady ny asa mandraraha mandehany nefa de vitanao ny anjara didinao ary tsy namita didy fotsiny fa tena nitoriteny ary tena nampahery, ary za mino fa mahery am'zany ny olona rehetrarehetra, ary za koa moa de mbola mila bilatra kely eto ihany de hotahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Romanina toko 12. Ny Romanina toko 12 moa de za koa misaotra anareo makasitraka azy izy le niteny hoe za tsy voan'ny Covid, izy zany izy le mivaliny anabavitsika izay hoe za aloha pastera tsy voan'ny Covid, izy tsy hitako sao hoe mety efa any ambony ihany zany. Halleluja. Tonga soa isika rehetrarehetra izay voatonga eto am'izao fotoana zao. Mivaova be moa riavana ny zavatra hita, mikorotana de mikorotana ny Facebook am'izao, fa tsy maninona nefa zany. De misaotra anareo makasitraka ny anabavy Rodine satria le mifankasitrahana ataonareo reny de mampahery anazy. Halleluja. Androso sy anao bebe kokoa ndray ao arinao de mahereza isika rehetrarehetra. Romanina toko 12, ka ny Romanina toko 12 de ny soramanitra de ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Raha hijery zany ianao ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina de ao amin'ny Romanina toko 12 ianao no afaka mijery an'izay. Fahasingantsika ny 12 zay vakina ny bavy Rodine hoe mifalia amin'ny fanantenana. Mahamendrika ny kristianina ny mifaly amin'ny fanantenana, tsy mifaly amin'ny zava-misy eto ihany fa mifaly amin'le zavatra tenaina ao aoriana ihany koa. Zany mahatonga antsika faly foana raha mandalo azy tsika androany.
de kivikivy kely aloha somary malahelo kely aloha am'ilay ady fa avy eo tsiky ho azy ndray miramirana ho azy ndray satria maninona satria ianao mifaly amin'ny fanantenana ny anantenanao no avy de manantena ianao fa mbola isy zavatra tsara ao arinao ary tsy tapotra treo akory ny fiainanao ka raha misy amintsika mandalo olana misy amintsika mandalo ady halleloia amen sotra nabavy salina amen misy mandalo ady eto de zao ny fataro io tsy mandrakizay tazomy ny fifaliana ao anatinao tazomy ny fifaliana ao anatinao tazomy ao anaty ao aza velavery miraha ory am'izay ory de miraha mifaly am'izay mifaly de miraha ory am'izay ory de zao misy olona ory de enao kory tsy hoe ory tanteraka tena fa asehoanao am'le olona fa miara ory nareo fa aza mbola ariana ary aza ariana mandrakizay le fifaliana vokatry ny fiadanana izay nampetraka ny anaty lalinao any de le nomeny Jesosy halleloia mifalia amin'ny fanantenana de zany mahatonga antsika mifaly ary miezaka tsika tena hoe manisy fifaliana ny fiainantsika hatramin'ny zavatra rehetrarehetra zany zao fotoana zao efa fahambolen'ny devoly alahelo akivina famoiza-po tahotra tebiteby orooro de inona ny ataontsika miezaka tsika mamboly fifaliana le fifaliana io tsy hoan'ny tsy hoe ataontsika hitan'ny olona hoe falitsika hoe ahoana akory fa fifaliana tena ty anatytsika mihitsy halleloia zany mahatonga anahako ny compteko rehefa mijery ny compteko ianao de ny zavatra tiako rehefa mijery miditra amin'ny compteko ianao de tsy mahita zavatra mampalahelohelo ianao na mahasositra fa miezaka mampiseho zavatra zany midinanga ianao amin'ny compteko de miezaka mihitsy zava-mahafinaritra fa paherezana ny hitanao 5,20 ny zavatra hitanao anatin'ny compteko na ny 9,00 hitanao amin'ny compteko de resaka toriteny fampaherezana sy ny sisiny indray fotsiny mba misy andreny mba tsikitsiky kely resaka zavatra ao amin'ny compteko tsy zarako zany hoe sarin'olona maty de iny sarin'olona maty iny ataoko eo amin'ny compteko mety tiako iny olona iny de tiako izy fa ny compteko tsy asiako ny sariny maty satria tory alahelo be zany de tazomiko aty de miezaka tanao tsara fa vao tsena misy olona akaiky anahy fa tonton odimandry de azakaiky nareo fa tsy mahita eto amin'ny anketo nareo tsy mahita le filazana manjole maintimainty be iny anina satria maninona tsy hoe tsy miara ory aminazy ory tonton maty nampionina ny cousin-ko fa raha mbola azoko atao aloha de tsy manisy zavatra manjombona tsy manisy zavatra mitondra alahelo tsy manisy zavatra mavesatra eo amin'ny compteko misy amintsika mantsy ny mahatonga amin'ny teny zany misy amintsika ingeravana malala teneko anao ny mivarinana eny ndraindray misy amintsika olona lavitra be atsika ohatra ekeko misy fifandraisana po anareo fa ny fifandraisana po anao sy zao ny fifandraisana po amina sy anabavy izy ary iama ohatra de tsy voatery fantatrao zany afandray apo zay menada ohatra de misy amintsika olona lavitra be de rangotina de asina aniny foana ny anina de aza na de zavatra ohatra zany aza hitedavy fifaliana ry avana mambole mihitsy ianao zava-mahafinaritra eo amin'ny fiainanao halleloia amen de fampahirezana ozy anabavy maholo falia fa raha eo amin'ny compteko iny asiako zavatra ito re ny accident mahatsiraviny reny sy za re ola tsy tiako isan'ireny ny compteko reny faty miosiny raha olona tsy tiako asiana an'ireny ny compte reny zavatra manjombonjombona tsy asiako an'ireny politika mandranodranitra tsy asiako an'ireny ny compteko za io efa betsaka ny zavatra fafiny devoly za miezaka mamafy zavatra
ary ony tena vrany mifaly de zahako mihitsy aloha no mifaly de za koa mizara fifaliana ho an'ny olo de fahitanao anahy ohatra mitsika eto foana aho misy fotoana tsy salama eto mba mandalo tsy fahasalamana koa ndraindray tsy covid tsy variant tsy marary ho faty fa inona zavatra ataoko inona zavatra izahako miezaka mamboly fifaliana mandalo ady ketraka kely tamin'ny atoandro fa tsy mbola hitanao mihitsy teto ny tena taminareo ravana malala de tsy amin'ny fifaliana zany ravanareo fa tena amin'ny alahelo tena zaravana tena leo anty fiainaty zaka ravana tamin'ny anna nisy olana tena ohatr'izao ohatry voatapitra le fekiriny de isan'andro amitenao de amin'ny fifaliana lehibe no inge tena opoko tena marina nge zany amin'ny fifaliana lehibe ny rabako anareo fa tsy vola nte mihitsy teo nandalo ady zay tamin'ny mariny atoandro tamin'ny alahelo lehibe sady tena ketraka be mihitsy ravana izao miarabanareo tena tsy tatsiko tsondry avy ty fiainaty tina zao nitory teny androany izy koa mbola ivavaka ao za leo aka sotry ny kivy kosa nge zary raha vavy tsy ranaday mba olombelona koa ndraindray miezaka manino faly mandrakarivo mifaly amin'ny fanantenana tsy faly ianao androany tsy mahafaly le zavatra iainanao androany fa mamboly anao fifaliana de fantaro zavatra antena in'izany zavatra ho avy zavatra ho avy raha nytena hoe na nytenaiko mba hananina zay natenaiko anirina nadisy fanantenana izy zay zavatra nytena fanantenana mifaly amin'le zavatra ho avy anao alleloia ka le androany tsy mety fa le ho avy mety alleloia de mifaly mandrakarivo de zao koa miareta amin'ny fahoriana de zavatra miaraka zany misy fahoriana tsy maintsy aretana de tsy tsoahany fa tena iaretana satria tsy maintsy mandalo miareta amin'ny fahoriana fa ny tena zava-dehibe indrindra rehetraretra afaka mandalo zany hoe ny fifaliana mety andalo ny fahoriana mety andalo fa ity zavatra ty tsy azo atao voakitikitika mahareta amin'ny fivavahana alleloia mahareta amin'ny fivavahana alleloia afaka mifaly ianao afaka mifaly amin'ny fanantenana ianao afaka mifaly any zava-misy eo aminao koa ianao alleloia amen misy fotoana ianao mandalo fahoriana de iareto fa ny tena zava-dehibe na mangatsika na mafana na manjombona na mibalika de ny zavatra tena lehibe amin'ty androany ty de zao mareta amin'ny fivavahana mahareta amin'ny fivavahana faly ianao androany marety ianao amin'ny fivavahana ory ianao androany marety ianao amin'ny fivavahana alleloia ary zany mahatonga atsika tsy tokony iratean' zany hoe fotoana mahafaly ka tsy hijorontsika vavolombelona hiderantsika an'Andriamanitra zany satria niady aza ravana efa te andrasan'Andriamanitra tsika mba hifaly misy amintsika ohatra misy zavatra tsara miseho amin'ny fiainana de mbola tsy mifaly any fa mifaly maholy faly alleloia faly raha heritovy izy daholo zany amen fa ny tena izy de zao mahareta amin'ny fivavahana mahareta amin'ny fivavahana jesosy nge teneny amin'ny Luka 10:20 amin'ny Luka 10:20 diny voalohany any jesosy miteny manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva fa manino ka tsy reraka amin'ny jesosy tsy mety tena tsy mety tsy hoe azo leferina hoe tsy maninona na mivavaka na tsy mivavaka fa amin'ny jesosy mba mareo baibolinao zay jereva any amin'ny Luka misy an'izay Luka 10:20 Luka 10:20 diny voalohany amin'ny fanoharana amin'ilay mpitondra tena na herinangataka de voalohany de zao ny teny Jesosy fa nilaza fanoharana taminy izy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy mitsahatra zay ny mety mivavaka mandrakariva de tsy mitsahatra fa raha vo mitsahatra ianao na reraka ianao vavaka mandrakariva ka tsy reraka fa raha vo ohatra tsy mivavaka mandrakariva ianao fa reraka de tsy mety zay tsy mety zay ary Jesosy efa mba nanao ny fanoharana io tany amin'ny Luka 10:20 saingy indrisy
fa sosisy ozy ny fomba fiteny mbola tsy voarain'ny Petera sy Jakoba sy Jaona izay mpianatra tena mba nametrahan'i Jesosy fitokisana satria nahoana tonga teo amin'ny fotoana Jesosy nilany olona teo amin'ny fiainana Jesosy Jesosy tsy nila olona zany teo amin'ny fiainana ny olona mila azy tsy mbola niantso olona Jesosy hoe Petera apio afa reraka be manao délivrance fa mba dimbiaso aloha tsy nilan'izany Jesosy mifalia ary miobiozy izy ianam-pavilian-da Jesosy tsy mbola niteny hoe anasitrana boka folary zareo fa roa am'ireo ihany vitako fa mivalo mba anjaranareo tsisy nilan'i Jesosy olona fa ny olona nilan'i Jesosy tonga fotoana anankiray nilan'i Jesosy olona de tany amin'ny Luka 4:20 fantatsika tsara zany tantara zany Jesosy teo Getsemane Jesosy rehefa teo Getsemane de Getsemane moa de saha anankiray ao an-tendrombohitra Oliva rehefa teneniko anao efa nisy toriteniko zay tsy haiko na iza mahatadidy an'izay toriteniko zay tao Getsemane tsy haiko tsony toriteny titre an'izay toriteny zay tao tendrombohitra Oliva saha anankiray fipresena oliva fangalana menaka oliva ao amin'ny sahany Getsemane ary rarina teo Jesosy no nipresen'Andriamanitra nipresena ny voadinitra fangaro rà mihitsy nivavaka tamina tena mitebiteby Jesosy teo amin'io Jesosy nila olona teo amin'ny fiainany de nilan'i Jesosy andry zareo nefa amin'io le olona tsy hoe hibata azy tsy hoe ame vola azy tsy hoe hisafosafo ny lohany tsy hoe hamboatra sakafo azy fa nilan'i Jesosy andry zareo tamin'io de mba hiara hivavaka satria teo Jesosy nila olona hiara hivavaka Jesosy ny tapany Andriamanitra de ny tapany olombelona de misy fotoana izy miseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy misy fotoana izy miseho amin'ny maha olombelona anazy de teto niseho tamin'ny maha olombelona izy hoe ohatra antsika ihany reraka torovana ny fanahany tena natahotra izy fa diranovana ny fanahany kozy Jesosy de zao ny teneniny any amin'ny Luka 4:20 tena nafatra Jesosy andininy fa 7:30 ary voaka Jesosy de araka ny fanaony de nakao amin'ny tendrombohitra Oliva izy ary mpianatra koa nanaraka azy ary raha vao tonga teo amin'izany tany zany izy de hoy izy taminy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy ary de niataka taminy tokony indray mitora-bato izy ka nandohalika ka androavaka hoe raiko raha sitrakao de sory amiko ty kapoaka ty nefa aoka tsy nisitrapoko aneny atao fa ny anao anisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy alleloia ampahereziny anjely mihitsy izy ary za mangataka androany raha misy olona efa tena ketraka am'izao fotoana zao Andriamanitra ne andefa anjely eo anilanao tena ampahery anao mitoerana ndreza misy anao fantatra fa misy aminareo reo marary mieno eto am'izao fotoana zao Andriamanitra ne andefa anjely takany nandefasany anjely nampahery an Jesosy mba andefasany koa anjely ampahery anao any amin'ny toerana zay misy anao amin'ny alalan'izao fandarana izao alleloia zay mihitsy nitojo io tena titran'le toriteny io mihitsy nitojo ny titran'le toro ohatrohatr'io ohatrohatr'izay le izy ohatrohatr'izay misaotra tojo de zao zavatra nitranga lasa Jesosy nandeha nankeny de rehefa nandeha nankeny Jesosy de niataka kely izy de nivavaka izy de nisy nampahery nidina ny anjely andiny fefatra amby 7 ary fadiranovana izy ka de nivavaka mafimafy kokoa ho an'ny olona matsiary fadiranovana zany tsy matory ny atao fa vao me manina ozy ny tena androany vao me mivavaka mafimafy kokoa mampalahelo mahita olona anaty ady de asenentin'ny olona mivavaka izy fa izy matory de tsy mety zany raha tsy hoe marary angah ianao misy amintsika olona hiatrika ady efa teneniko anao foana indray andro nisy olona nankatabavaka taminay mivady tam'izany de nampomeo izy ianao ry havana mahita mavaka le ohatr'izao fa tena ohatr'izao tena eny aro ady
manokana fotoana kely zay mivady hoe mba hivavaka ao anazy ny aliny mba manao alim-bavaka kely zany na tsy mandra-paraina ary zay eo ampanaovana alim-bavaka de izy nanao live le olona entina bavaka nanao live aiza izy anao any anaty boaty de le atao ampovoany izy le atao eo ampovoany de le mandiby le ohatrany manohitra reny ny tongotra de meme daholo ny olona de ozy mantsy mivady tsy ty ve le olona tokony le anaovantsika sonao ty alim-bavaka ety ty izy mihitsy ndao tsika atoro ndao tory de lasena atory tsara aloha tsara zay tam'zay ahoana ry avana ny hoe zay aty loalike monko de anao any anaty boaty de nisy nge na enreny taloha fa najanony reny refa anaty ady zay misy nandeha ny vavaka talo le manao le ainareo zany faditenako zany za mo tsy hitany tongotra le tongotra le manao ohatra zao de atao eo ampovoany izy de ny olona mirakoraka sady misy manao live de izy eo ampovoany tadidiko misy te kazo atao ohatra nanao gilet zay tsy azo kidirana moa le live ka tena ke allo zay nge reto de kitondra mavaka anao efa andeha atory zay mahereza amin'ny ady ndao tsika atory alleloia faranana mivavaka misaotra jesosy andeha atory aloha zay mivady alleloia zay tsy manao an'izany afenipenoy ny live-nao rehefa hoe oentina am-bavaka ianao zay tsy miditra am'izany hoe zay no monga eto fiainana anke milamime tadidio zay ny anao angeny tsy milamime zay ke manampy anao fotsiny amy fitondrana mavaka fa ianao tokony mivavaka jesosy io jerenao tsara fa diranovana fihinana ataony voameny vavaka mafimafy kokoa i jakoba ange ravana ka tao anaty ady fa ina natory ve nataony jakoba hoe mandalo ady aretireraka zay de atoraka eo mihitsy anao no mitsangana eo mihitsy anao no mifo halleloia vavaka mafimafy kokoa am'izay jesosy potrapotraka am'izay ny rany taka ny rany dinitra tsy mboka mihitsy mivavaka jesosy jehovah andriamanitra fa tena novanahy aizy ianao hoe zay ny nataony arakaraky ny mampisy ny ady de izy efa nyteny fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka jesosy tsy reraka ny ady mandreraka fa jesosy tsy reraka ary rehefa mivavaka izy de nitsangana izy ary noho nitsangana mivavaka izy de nakeo ampianatra de nahita azy matorona lahelo ina natao ampianatra mafy loatra le ady andalo ady de inona mba fanafodiny matory ianao raha matory raha mandalo ady ianao de matory de mifo eo ianao mifo avy eo ianao de olana no mitsenanao le olana ny saranao tamin'ny andeha atory fa raha iny ianao no mifo de mivavaka tena mirehatra tena mitolona mivavaka ny mitsenanao rinan'izay atory any angenao avy eo zay ke ny zavatra tsara fantatritsika atory any angenao avy eo ary atory be ary atory tsara fa ianao tsy ampitory maso fotsiny fa ifo avy eo anao fandresena no mitsenanao fa raha matory ianao ny ady teo de ianao natory fa tadio fa mifo eo ianao fa avaly velona be mihitsy ny mitsenanao eo ary loza dozisy jesosy ary noho nitsangana mivavaka izy nakeo ampianatra ka nahita azy natory matory nalahelo matory anaty ady matory anaty olana be de be ny olona rehefa mandalo ady ady ianao ry havana eo fotoana tokony iretanao ary zay natonga nananafitra tamintsika teo manao hoe ity ady lalovanao ty ity ady lalovanao ty alleloia ataovy aby fo anao ry havana malala hainy zany tenenareo zany de sika tolo amen andatsika ivavaka andatsika irehatra natory nalahelo ny mpianatra de hoy izy taminy nahoaninareo matory tsangana de mivavara mba tsy idiranareo amin'ny fakapana ny torimaso
de mampiditra atsika amin'ny fakapana. Ary ny tena mampalahelo de zao fotoana iainantsika zao, ny fotoana ny ady, ary fotoana tena fidirana ny fakapana, fa mampalahelo zao mihitsy fotoana fatorian'ny olona. Fa tsy tsika eto zany, ataovy mihitsy hoe tsy za zany, fa ianao, isika eto am'izao fandarana zao, ny ataontsika de zao, ndao tsika ifo, ndao hitsanga, de ndao hivavaka. Teto angeravana nampalahelo be an Jesosy mpiandry any amin'ny io tantara io any amin'ny Matio, Matio toko 4:20 no mifanaraka amin'ny tantara io. Mba fantatrao, na de adiny ray aza tsy ampy adiny ray kory Jesosy nivavaka tery am'le indray mitorabato, fa tsy hoe paray ny andro, fa de torimaso ninona loatra ny tondro Petera. Ary io ny fomba tsika io. Tsika rehefa ohatra hoe hanao arim-bavaka de te hatory vetivety. Fa raha vao finale na baolina io na rugby na zavatra ohatr'izany, am'ray maraina iny tsy mahita tory tsika. Na kabarin'ny filoha, na kabarin'ny tsy ny filoha malagasy any tiako tena am'zany a, na zavatra rehetrarehetra e, tsy te hatory zany. Fa raha hoe hitory teny na hoe andao hivavaka de lasa mavesatra be, misy mitambesatra ody masontsika e, misy mitambesatra de volo kely le mampatory kely iny mitambesatra am'le volo masika de iny ezahana ihany fa iny mahavariana. Ry Petera ohatrany olona tsy natory ohatrany avy nandeha ny aritory, ohatrany namonjy balina tamin'ny alina, tsia fa reraky ny ady izy, de tsy niambina izy, de arinina de natory. Any amin'ny Matio toko 4:20 io a, zao ny tenin Jesosy, 5:50 io vakitsika, ary nakeo am-piandry izy de nahita azy natory, de hoy izy tamin'ny Petera, Petera foana koa eto ny tratra, Petera foana ny olona rera natory fa Petera ihany no tratry Jesosy. De avy eo a, variana amin'ny Facebook koa tsy mahitsy mahita tory, fa raha voe hamaky ten'Andriamanitra vao manomboka amin'nisokatra iny baboly te hatory. Zao ny tenenin Jesosy amin'ny 5:50. Ay, tsy mazaka miaro tory miambokinareo na de ora ray ihany aza. Sady nalahelo Jesosy amin'io a, tsy ampy adiny ray kosa very reto de hatory. Get up, stand up. Tsy ampy adiny ray fa te hatory izy, rendremana izy. Jesosy tsy teny hoe bonne nuit nareo, ampina ny lamba. Tiany Jesosy reo. Za taloha sarotra fazina be fa fo maraina, de misy an'ilay mpanampy tao aminay zay za de fa lasa ohatran'ny zokinay moa izy. Tondrahan'ny kely mihitsy tondrahan'ny rano asiany rano kely mitsorika aty fa iny aho vao mitsangana amin'ny fo, raha tsy zany hoe tsy mifo. Na tonga de sotominy iny lamba iny tamin'izany de tsy maintsy mitsangana. Petera teto tsy nomena ondana, bonne nuit Petera, good night, tapandriamandry, voaza, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy. Zany no tenen'i Jesosy. Hoy izy Jesosy, ny mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Ny fanahintsika te hivavaka fa ny nofontsika tena tsy mety. Ohatrany hitako eto Petera te misy cousin-ko zay de fazina maraina be izy, fazina anabavina izy a, andeha mianatra lesona vao maraina, de mbola te hatory ve zay tamin'izany mandeha mangalatra amin'ny vocal, mbola te hatory ve de tefa tsy maintsy mifoha amin'ny efatra maraina de miana-desona, de anabavina efa manomboka mivezivezy manao zavatra ao an-trano, de izy fazina amin'ny 5 maraina amin'ny efatra sasany iny de hoe mba miana-desona.
de voatogy aminazy le cahier de voalasa le avavy de te natory to le cahier ohatra hoe zany ake tonga avany avavy kaina matory tadidy le lesona vovakiko de misy mbola tsy namaky koa kapitera koa teto nekanetika anday matory sa tena mifantoka be mihitsy de so tena matory fa mila tena mivavaky anao ny areta tory sy mivavaha halleloia tsy mety tsony ry havana matory am'izao fotoana zao ary am'izao fotoana ianatsika zao ny devoly de mandefa zavatra mampatory ny olona rehetrarehetra fotoana tokony foazana fa fironony devoly am'izay ny zavatra mampatory rehetrarehetra fanao ny fanahintsika te hivavaka fa nonofitsika to de atakeny devoly atakeny amina zavatra be dehibe na sy ny zavatra mahafinaritra ny nofo eo mahafinaritra ny maso eo de iny mampatory atsika ra-panahy misy tranga miseho aseho de iny mampatory atsika ra-panahy mety ho zavatra mahafinaritra ny nofotsika io mety zavatra mandreraka ny nofotsika io fa neny devoly de raha ihany ny tanjony ianao matory mety omeny ondana mahafinaritra be ianao mba hatorinao mety kapoan'ny kanota mihitsy ny lohanao mba hatory ataony daholo ny zavatra rehetrarehetra ny tanjony devoly am'izao fotoana zao de ny ampatory atsika rehetrarehetra raha vao matory tsika rehetrarehetra de miditra ny fakapanahy ary zany natonga ny Jesosy sarotiny Jesosy tsy hoe be ralana be raha niteny tamitsika hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka satria fantatry Jesosy fa Jesosy ihany no teny indro zana hitan'ny Satana latsaka avany an-danitra taka ny varatra fantatry Jesosy zao ny fisian'ny Losifereto ary fantany ny asany ary fantany fa tsy matory izy raha ny fahavalinao tsy matory fa ianao matory de aza mieritreritra andresy ny fahavalinao ianao tsy hoe tsy matory ke dikan'izany atory zao tsika rehefa aveo fa ady ara-panahy ty iainantsika ty ry havana malala aza matory ara-panahy ianao nefa koa aza de diso be torimaso ara-nofo na izany ary jony teny azony ampavy Erika mety ihany nofo ny fanahy fa nofo no tsy manan-kery de ny hery rehefa omen'Andriamanitra anao ary zay indrina ny mahatonga an'le teny tamy voalohany hoe miareta mareta amin'ny fivavahana mila faharetana ny mandresy ny nofotsika de mila faharetana ary raha olona tsy manam-paharetana sy tsy zatra niaritra de tsy ho tafajoro am'izao fotoana zao tsy tafajoro mafy nge hoany ataky ataon'ny devoly zao ry havana ny zavatra lefa ny devoly kely havana ampatory ara-panahintsika be dehibe zay zao tenenainareo misy karazana fiangonana manao ohatry zao hoe tsy mijery télé mihitsy ny fahotanana mijery télé fa zay ndre mijery télé satria betsaka ny zavatra ilana télé fa nefa tao ao zay efa ela tsy nijery télé tsony tena tsy nijery hijeren'ny ankizy reny dessin animé sy ny sisy reny ny télé tena tsy sinina mamina na le vavao jerena koa raha moa tena vavao tena zay hoe retinareo tsy nijery vavao tsony zao zay efa ho firy volana teatra mety amin'ny fiainana milamina be mba hijery vavao ihany rovintsika ny déconfiné amin'ny 3 hoe tsika déconfiné sa roviny azary tiako tenenina de zao aza manaiky matory ianao aza manaiky matory ianao fa raha vao matory ianao am'izao fotoana zao de raraka ianao aza manaiky reraky zany ianao hoe za reraky ny mivavaka tsia za reraky ny fiainana tsia fa raha mivavaky ianao ny fo ianao tsy reraky zany ianao halleloia
niary tory izy fa tany amin'ny balina robinina tany amin'ny balina izy no any izy niandro valom-bavaka na orinay ny etan-kelinay lasy zay natoriky no zay nga mpiasa mpanjakana ry avana alleloia tsy raha tsiko no mpiasa mpanjakana fa tiako tenenay mpiasan'ny le ny olona manana any de miasa anao ny azedipa ka zay tsy azedipa fa zay mpanompon'Andriamanitra manampy anareo manao an'izany mihitsy zay entina vavaka de nareo fotsiny zay ihany ny vavakeo reny tsisy écran mihitsy ny fiainana fa ny antsika ndray tsy noho izany tsy lalàna le izy fa tsika fotsiny mahita hoe tsisy maminy hoe tsy maintsy hijery vainga atsika fa zao mba te hijery izy iny moa zany vaovao resaka confinement tsy haiko tsony andeha lavitra be azo amin'ny lahady raha sitrapon'Andriamanitra de tsy haiko fa de hijery vaovao hoe ahoana sy ahoana ny fandehany de lavitra amin'io de eto am-bavaka alleloia mba ho tafaverina mba hisy ny fandalana amin'ny lahady alina favafa mandrakariva mila faharetana zany mila faharetana mila maharitra mivavaka atsaro adin'io reny vavaka ho vetivety kely de vita reny mila maharitra mivavaka ianao ary tonga haritra mivavaka mila tian'Andriamanitra ianao rehefa tianao Andriamanitra maharitra ho azy eo ianao mivavaka nefa zao fotoana tena ilana maharitra mivavaka de zao zany fotoana tokony hitiavantsika an'Andriamanitra ialao ny zavatra rehetrarehetra ialao zay zavatra rehetra mampatory ara-panary avana fa tsy fotoana an'izany intsony zao any amin'ny apokalipsika misy ale teny vakinana bavroteny teo maranako azy hoy ny ten'Andriamanitra hoe mahafinaritra iteny io teny ho an'ny Philadelphie izy io vakiko aminao tsodraninana bavrodinina tokoa izy ty manao hoe apokalipsy toko fahatelo andininy fahafolo satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapana izay efa hiahatra am'izao tontolo zao ho vizahany toetra izay monina ambonin'ny tany ho afaingana tany mafy zay ananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao ravana malala hitan'Andriamanitra raha teo nge tsika zany olombelona misy fetrany ary mifetrany fantatr'Andriamanitra foana ny fetratsika misy fotoana nge tsika tena hitan'Andriamanitra misy fotoana zao za mivavaka manao vavaka amin'ny alina de misy fotoana eo am-pandoliana eo resy tory tsisy mivavaka de resy tory misy fotoana anao reraka nefa anao te hivavaka Jesosy nge ravana mahita antsika rehefa ohatrany ka evy any hoe be Jesosy eo matory hitany nge ny taopontsika hitany nge tsika tena te hivavaka za tena ohatrany misy fotoana tena vavaka nefa tena efa reraka Jesosy eo de zao Jesosy de resaka tsy mandeha amin'ny laonina Jesosy ary miheno tsara de za Jesosy tena de nefa Jesosy taitra kely resy tanteraka am'izay zao ny tenin'Andriamanitra satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao manana fotsiny ianao faharetana zay farany zay vitanao atao ary Andriamanitra tsy hangataka zavatra tsy vitanao Andriamanitra tsy hangataka zavatra tsy eny aminao raha miteny anao hoe tiavo de fantany fa afaka hity azy ianao alleloia faramaharitra tsika de zao Jesosy am'izay hiaro atsika ho voafonjy io le zavatra mahafinaritra be hoy Jesosy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka hoy Jesosy mivavaha mandrakariva ianareo mitsangana mivavaha mba tsy hidirinareo fakapanahy de io le izy vao mivavaka ary petera de volazan'ny tenin'Andriamanitra za kosa hiaro anareo voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiaritra am'izao tontolo zao ho fizahany toetra izay monina ambonin'ny tany zao iainantsika zao zany fakapanahy zany fakapanahy iresany eto tsy hoe io misy vavitsara ve de fakapanahy ao anatiny any satria lavo amin'iny ianao de lavo ary ny devily ary ampiasainy daholo zany moyen rehetrarehetra ao anazy eo am-pitanany fa zao ady lovantsika zao fakapanahy ary ampiemitra ny maro io miaritra am'izao tontolo zao de ho zahana toetra izy am'joro izy tsy mijoro fa ny zavatra mahafinaritra raha mbola tsy nisy ny fakapanahy ianao efa naharitra sahady de varovana ianao amin'ny fakapanahy zany hoe le zavatra vitanao hatram'izay atonga n'inona atonga an' Jesosy hiaro anao amin'ny fotoana tena tonga tokony tokoa zany nge ravana ny tombo sy ny tombom-baritra ny amintsika mivavaka matiantoka nge ravana ny olona misy olana vao mivavaka matiantoka nge ravana ny olona hoe tsy miteraka vao mivavaka matiantoka nge ravana ny olona hoe hidira trosa vao mivavaka satria tsisy fotoana nanomanana n'io fotoana io
fa isika eto foany tsika mivavaka ozy io linany ataonareo eto io ny valiny ny ataontsika eto de tsotra hovoavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiaritra am'ty zao tontolo zao ty zany mahatonga amy tenanao ianao za matahotra na misy marary eto ataontsika hivavaka teny hivavaka mbola salama ianao sahako mitenanao fa tsy marary zany koa ianao ary na inona io aretin'io na inona tsy mahalava antsika io satria manino tsika efa arovana efa misy miaro tsika amin'ny andro fakapanahy izay hiaritra am'ty zao tontolo zao ty ka miaritra am'izao tontolo zao le izy aizy ianao ity tsika mifo andao tsika ifo aza matory andao ifo ampitomboy fianam-bavaka ampitomboy faharetana vavaka faharovan'Andriamanitra ania ianao a sy ny ankonanao de samy hitahin'Andriamanitra fa ny faharetana ny tena zava-dehibe ary tadidio fa Jesosy efa ho avy raha natory ny mpiandra tam'izany de miverina Jesosy satria Jesosy mbola teo fa ny Jesosy efa tsy atsony zao ary Jesosy tsy mila tsika akotsony hoe noho ny ainy ny vavahanao fa noho ny ainao ny vavahanao raha mivavaka be zany anao zao de tombotsoanao fa tsy tombotsoan Jesosy tam'izany a tombotsoan Jesosy satria nila olona izy ifampahery fa Jesosy efa tsy mila paherezina atsony a Jesosy efa ny an-danitra fa hiverina Jesosy a hijery matory ianao samy fo raha matory ianao fa tantoka anao raha mifo ianao ka mivavaka de tombotsoa anao andaontsika hivavaka andaontsika ifo faharovan'Andriamanitra amin'ny andro fakapanahy ianao izay miaritra am'izao tontolo zao a ianao tsy hiatra aminao zany satria manino satria ianao alleloia amen satria ianao a efa naharitra ary tadio fa ny devoly de te-haka zavatra anankiray eny amitsika foana de le satroboninahitra ka tany mafy zay anananao reo anananareo tazony fiainam-bava koa tazony ny etahitanao an'Andriamanitra tazony aza vera isaka fa ny devoly te-haka an'io fa minaran'i Jesosy tsy azony eny aminao io de samy mahery a samy hitahin'Andriamanitra isika rehetra manana faharetana de aza miova halleloia amen See
maharitra mandrakizay aminy fanompona maharitra sy matoky aminy fanompona maharitra mandrakizay aminy fanompona ny tompo Sajuguni naitra Izay umeni tupu Wanizai maharitra Maharitra mandrakizai Amini fanupuna Maharitra si matuki Amini fanupuna Maharitra mandrakizai Amini Rahantsika vavaka zany hira sy zany toloteny zany ravana malala. Alleluia. Dia hitentsika manao hoe Jesosy aza velanao variana ntsony zay. Miorena tsara ravana malala. Maefa aby amin'ny asan'ny tompo dia miorena tsara fa efa akaiky ny fiverenan'ny tompontsika. Jesosy tsy lasa lavitra akory. Mba indray mitorabatoko nge izy nandeha ravana. Ary verina izy. Halleluia. Egnane Jesosy tsy verina ka hitantsika hoe ay tsy nahay niharitra akory nareo na dia adiny ray aza. Amin'izay fotoan'izay mantsy ry havana Jesosy aka zay ndrehatra amin'izay. Hoentiny hanaraka azy amin'izay zay tena ndrehatra tao anatin'izany. Ko za mampairenao androany andao tsika ifo. Halleluia. Fotoana fifoazana zao. Atsaro ny zavatra rehetra ry havana. Rehefa zavatra tsy mampandroso ara-panahy dia ajanony. Rehefa zavatra tsy mampandroso ara-panahy dia afoizo. Fandrao afoizanao ny lanitra zany ry havana amin'izao andro farany zao. Tena amin'izao fotoana zao tena hita midanadana hoe eto amin'ny ilany ny elo misokatra fa eto amin'ny ilany ny fanjakan'ny lanitra koa miandry antsika. Ndao ry havantsika tena anadino ny zavatra rehetra. Ndao ry havana tena adinoina zay fahotana kely zany adinoina zay fiainana zao tontolo zao zany ny rehaka zao tontolo zao sy ny filany ry havana. Tsisy dikany reny ry havana indrindra amin'izao andro farany zao. Tsisy mamontsony nge ty fiainana ty ry havana. Nahoantsika tsy andeha hanompo an'Andriamanitra. Ndao hanompo an'Andriamanitra. Ndao hiova fo, ndao hiova fisaina, ndao hiova fanao. Fa andro farany zao dia ndao ianao tena
tena ho taritina hoe hanolo tena ho an'Andriamanitra. Alleluia. Andao anao tena ho taritina hoe hanolo tena ho an'Andriamanitra ry havana malala. Tena hoe ho taritiny ianao androany ifo dia ity an'Andriamanitra. Fa za teteny aminao androany fa raha mifo ianao raha manaparetana ianao dia Jesosy mihitsy miaro anao ny fakapanahy, dia tsy azo anao ny fakapanahy, dia tsy lavo ianao fa hijoro ary tsy tafajanona eto an-tany eto ianao fa hiakatra ho any an-danitra isika. Koa mifo azy aza matory ndao hivavaka mandrakarivotsika ka tsy reraka. Azany ny sitrapon'Andriamanitra dia mifalia amin'ny fanantenana, mareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Hivavakasika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, misaotra tamin'ny fataterahana fotoana teto androany satria fantatra efa nanarika teto ianao. Dia isaoranay anao Jesosy ny zavatra rehetra. Ny agatahako aminao dia mpanaraka an'izao fandarana izao Jesosy, tena mba mangataka aminao hoe taio Jesosy tena taio Jesosy mba tsy hisy intsony ny atoritory fa ifo tanteraka, mba tsy hisy intsony ny atoritory fa ifo tanteraka. Amen Jesosy. Ifo amin'ny toromasonay izahay ao aminao. Halleluia. Ifo amin'ny toromasonay izahay. Misaotra Jesosy malala. Petraka ampelantananao Jesosy ny fiainanay. Ho tahinao ny ara-panahy tsirairay avy. Ho tahinao ane ny ara-panahy tsirairay avy. Ho tahinao ane izay tsirairay avy reto Tompo aho. Mba samy hitsena anao eny amin'ny rahona lanitra. Samy hitsena anao. Halleluia. Hitsena anao eny amin'ny rahona lanitra Jesosy aho. Zany ny faniriana rehetra rehetra eto. Ary tsy amina toromasom-panahy fa tena amina firetana ambavaka amin'izao andro farany izao. Dia matoka fa ho tehirizanao tsirairay avy, matoka fa nizaniza nandriana izany teny izany dia ho foazonao amin'ny toromaso ary dia androso sy azakazaka ho voninahitry ny anaranao. Tsy anananjara amin'izany teny izany, tsy afaka endahany devoly, tsy afaka tsaingohany devoly na dia litera rety amin'izay nafafy teto azy androany ho voninahitry ny anaranao. Misaotra betsaka Jesosy voninahitra ny dia ho anao zay tsy volazako ianao malala ny masoa ary ianao mihoatra lavitra ny ianao ho amin'ny reto mpanomponao indrindra reto mpanomponao izay nanapaharetana miaritra na dia valina aza ny andro dia ny andrandranao teto. Misaotra Jesosy malalo tsisy na dia ray ho diso anjara ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao ane ny tsirairay avy. Misaotra ray eo. Halleluia. Amen. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ka mpandrosika navavitsika $100 avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nabavy $100 anao ny fitenenana. Teny tompo pastera dia teny tompo antsika rehetrarehetra dia mbola hiarivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Rireny malala izay tsara indrindrao dia raha misotranao izay satria mbola velomena izay Jesosy mbola narovanao sy ny tantananao tafavory amin'ny fotoana androany ity Jesosy misotranao izay satria anao tsy tapaka manome vaovao mahafaly ny mpanomponao Jesosy mikasika ny fiaretana mivavaka makasika ny karana ny ara-panahinay manome vaovao mahafaly ianao isan'andro Andriamanitra. Fantatra efa tena tianay anao Jesosy, fantatra efa tena fitiavana ianao Andriamanitra, mendrika ho anao ndera laza Jesosy dia atolotra ny ho anao rery ihany Andriamanitra. Nganeo an'izay rehetrarehetra izay nahatrika teto mba tena tsy misy diso anjara Jesosy amin'izay miteny ndesin'ny mpanomponao fa tena samby hoanana faharetana zahay ary mba hoanana fiainam-bavaka zahay Jesosy satria fantatra efa tsy matory devoly amin'izao fotoana izao mitady hevitra mpisarika ny aminao Andriamanitra tehirizo zahay rehetrarehetra rehetra tena mba tena hiroso hahery tsara mivavaka Jesosy misy hery zay tsirairay aby Jesosy mba tena tafajoro tahaka ny vehivavy Virginia Henry Jesosy tahaka izany zay rehetrarehetra rehetra Jesosy tsy misy diso anjara anao nanome hery ny rehetrarehetra Jesosy ary ny Jesosy misaotranao Andriamanitra raha hitovy mivavaka ny firenenay ao any Jesosy tsy misy miafina aminao zany firenena izany Jesosy mamindrafo amin'ny Madagasikara anay any Andriamanitra, mamindrafo amin'ny Malagasy rehetra Jesosy angataka eo anatrehanao any Jesosy foazy ny ara-panany rehetrarehetra zay mbola variana Jesosy amin'ity tontolo izao ity Jesosy inganentanao masina hiasa sena hery Jesosy tena hamoany ara-panany izy ireny Jesosy mba tena fohany ara-panahy ikalany ny fahatsarany Andriamanitra ary
ny Jesosy tsy misy miafina amin'Andriamanitra miaretina zay mahazo amin'izao foana amin'izany firenenany izany Jesosy hitanao izany Jesosy dia mangataka ny tery avy amin'Andriamanitra mangataka ny fanasitrana avy aminao Jesosy mikatsika izy rehetra anatin'ny fahasalamana na anatin'ny problème sosiala Jesosy indray fanahinao masina mikatsika izy rehetra Jesosy mba tena hoe ahita solution indrindra Jesosy hitodika aminao hivavaka izy rehetra Jesosy satria aminao reriana Jesosy ana fiadanana aminao reriana Jesosy no hatana fa finaretana Jesosy mangataka ny fanahinao masina amin'ny Jesosy no tena hamangy izy rehetra Jesosy indrindra rehefa manahita tijoby rehefa mbola voasakalitsakana Jesosy inganiminy fanahinao masina Jesosy mangalana sakalitsakana ho an'izay mangetaheta mba tena tafajoro amin'ny andro farany tsy varivariana Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao zany Madagasikara ny rakoko mirano Jesosy mba tena voaka mpandresy Jesosy amina famitranana miaretina mba tena hivoafo amin'ny alalan'ny fanahinao masina satria mino afahinao mahay manao ny zavatra rehetra mipetraka feno am-pelatananao zany vavaka izany ary zay rehetrarehetra dia apetraka am-pelatananao zavatra zay efa nandeha hiasa nandeha tory ianao nitantana ny rehetrarehetra apetraka feno am-pelatananao zany vavaka izany misaotra indrindra Jesosy misaotra fanahy masina alleluia alleluia misaotra betsaka nababitsika sondolato anatin'izay vavaka izay dia misaotra nareo ihany koa nahatrany hatramin'ny farany eto ny fandarantsika ary mbola songa miran'andra Jesosy dia honeto ndraintsika raha pitso alina tahaka izao ary raha pitso dia misy ny fandarana misy andrata izay rahanao amina pionina amin'ny fitora dia manasanao mitonga eo sahady amin'izany ora izany ary raha pitso koa tsika dia araka eto amin'ny sivora sasany eo hifampahery efa miditra ao anatin'ny fitsarana tsika amin'izany ianareo izay marary aza miverina amin'ny ratsy fataonareo tsony raha sitrana ary manasanareo sahady zay zao sahady zay dia manasanareo fa amin'ny sabata ho avy zao amin'ny sabotsy ho avy zao tsika dia hitsahatra tsika dia mitsahatra isaky ny sabata dia mitanao mba andramo zany hoe mitsahatra miteren'Andriamanitra anatiny zany hoe manao ny sabata ho fafinaretana sy fitsarana dia vitanao nge fa sabata dia fanasitranana ihany koa dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ny fotoantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria raha ohatra ianao miditra ao amin'ny site web ny Akiradeo www.indramokaizo.com dia afaka minonja-peo Akiradeo ianao sady maheno toritenao isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina dia mandeha verinao zao fandarana zao raha tsy nahitra amin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina ihany koa dia misy toriteny samy tahin'Andriamanitra raha pitsotsika miona samy mivavaka tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka dia aza reraka fa misy valiny ny fivavahana samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo halleluia amen.